hanoratra foana afaka manoratra no le ainga tato anatiko nanainga ny fanaiko tsy ionona amin'izao no refetsepo maro hankajy tantoko ny tsy hanoratra tantara raha mbola misy ny azo atao miainga koa mipeniko no ireo zava misy maro anaty fiainam-pifaliana sy fiainan'olon-dresy tsy ny hita maso ihany fa be ireo mifangaro hatramin'ny any akoatra sy ny nofy mifanesy ny soratra tinefy ny fahalalako kely naoviana tsy ho kanto azy fotsiny amin'izao fa misy ny fahaizako tsy avy tamin'ny dada tsy avy tamin'ny eny fa novy lena ho ahy fony tao amboka tao ka hanoratra trany aho hiara-koroko samydona-pahoriana hiara-paly amin'ny manam-pifaliana hitaky rary no fijalilolalina hampitsikosy ireo laozan'olon-tiana hampifaly ireo tomany ao anaty sasak'alina dia mbola noratra aho hanefa ireo adidiko amin'ny mampampianatra hizara foana foana izay kely mba hananako hananatra sy hanitsy ireo gasy irairaha tsy amin'ny tsorakazo fa amin'ny soratanako hanoratra foana aho handrakotro ho tantara ny zava-misy rehetra hametraka diary ny tantaram-pireneko tsy avelako ho levina ny lasa sy ny etsetra hatramin'ny ho avy sy ny tranga misy atreto betsaka ny zavatra azo tantaraina azo lazaina antsika rehetra ao anatin'ny fotoana izay eonana tahaka izao nandritra izay taona lasa izay tsika mety manana zavatra azo tantaraina ihany koa ny aina zavatsarotra ny aina zavatra mahafinaritra fa miaraaby tratry ny taona dia maniry ny hoe ahitantsika fahasalamana ahitantsika andraisantsika fanambinana mandritra ity taona ity rehefa nivadika hoenina ny 5 dia mampafantatra antsika izany fa tokony roso hatrany sika amin'ny fiainana ary miroso makany amin'ny fandrosoana fa tsy miroso makany amin'ny faharatsiana kosa nefa dia manantitra izay arahaba finaritra izay ary maniry niaraka aminao foana mandritra ny fotoana izay omen'ilay nahary antsika moa hoe satria tsy afaka manao na inona na inona isika raha tsy omeny an'izay fotoana mahafinaritra fa atsika miaona izay dia amin'ny anaran'ny fandarana antsony poeta no hiara-bananao ary anasananao ihany koa naraka hatramin'ny farany satria resaka poezia sika mazava ho azy ity ihany koa no fandarana voalohany amin'ity taona ity izay anolorana ny vaovao mahafinaritra aminao ary tsy ambakan'izany no hoe mahafinaritra no mampafantatra anao hoe raha aritsoratra no miaraka amintsika mety efa betsaka no mahafantatra anao mety izao ihany koa ianao fa nahenona nahita an'izany raha aritsoratra izany kompatanana ho anao amin'ny 4 izy no miaraka amintsika miarabanao tonga soa dia faly miaraban'ny miramanitra ary faly miarabantsika rehetra ihany koa natratra n'izao taona vaovao zao engany mba ho taona hitondra sosy fanambinana ho antsika tsirairay avy ity taona vaovao ity ety am-piandohana dia makasitraka sahady any amin'ny fizaranao izay kanto any aminao izay resadresaka makasika ny poezia sika aorinyity hira anankiray ity
tivirana mifitakadesanati fisaurakidetenati kanyani vavakano atao ahitany sora izao siana zapanao zay rehetra natao de fikasanotory saingindrisy tsy zany sati tozavabona voko reo fiarahana talo tsy haiko sehina manratra fitiavana na kofiangarana fasetrasetra piainana zay tsy azono divirana mifitakadesanati izao raty tetenati kanyany vavakano atao ahitany sora izao siano tsy fitiavana na kofiangarana fasetrasetra piainana sa tsy azo divirana mifitakadesanati fisaurakidetenati kanyany vavakano atao ahitany sora izao siana kasakivina mamofo na tsy anjara zany anjikaro zakivina mamoifo na tsy anjara zany anjikaro eny re tapavena somatsara tao anatin'ny fandaharana isika izay arahana amin'ny raha aritsoratra mety betsaka ny zavatra tsy fantatro makasika anao ankoatrany hoe poeta mpanoratra manoratra tononkalo fa andao ianao no mampafantatra hoe iza izana raha aritsoratra izany eny tompoko raha aritsoratra dia anisan'ny poeta tsy dia hoe mbola malaza be ohatran'ireny poeta fantatsika ireny fa anatin'ireo poeta vao misandratra ihany koa raha ny fiaviana dia avy any amin'ny faritra inanantonana distrikany Betafo any amin'ny faritra Vakinakaratra an'izany fa no ny asa amin'ny mampampianatra moa dia any tany fotsy any indray zao no miasa ny tena araka ny falazaiko teo dia mpampianatra ny tena mpampianatra ny taranja malagasy ka anisany nanampy ary namola talenta tatao anaty ihany koa
amin'izay mampampianatra ny taranja malagasy zay. Eny rehefa mahafantatra sy faly-mahita ny raha ritsoratra zany efa nolazainy tamintsika teo hoe mpampianatra taranja malagasy izy a izay anisany ho hitantsika taratra ao anatin'ny asa sorany moa izay asan'izay satria inona hoe miaraka aminao eny foana izay resaka soratra izay ny anaranao ihany koa raha haritsoratra nahoana no nisafidy an'izay anarana izay ianao? Ny safidiko manokana ilay anarana hoe raha rintsoratra avy amin'ilay anarako hoe raha rintsoa mampita lay raha rintso dinony tena raha rintsoratra izay natonga lay raha rintsoratra eo amin'ny resaka asa soratra tsy voatery hoe ny fiainako rery ny tantarainao na ny fiainan'ny olona tokana fa fiainan'olona maro fiainan'ny firenena fiainan'ny fiarahamonina fa ny safidiko manokana zay satria maro amin'ireo asa soratra no misy ifandraisany betsaka amin'ny tantaram-piainako dia izay no safidianako alay raha rintsoratra. Misy ifandraisany betsaka amin'ny tantaram-piainana tsy anontany tsony aho zany hoe misy ny ainana ve reny asa soratra reny sa tsy misy fa ao anatin'izay fampahafantaran'izay ihany raha rintsoratra manahoana ny fikambanana sy ny sisa azo tantaraina hoe efa tafiditra ao anatin'ireny fikambanana poeta na mpanoratra ireny ve ianao sa ilay antsoina hoe mandeha tokana na maleo tena? Eo amin'izay sehatry ny fikambanana zay atreto aloha dia tsy mbola mpikambana an'ireo fikambanana fatadaza eto amin'ny firenena ny tenako fa kosa manana faniriana efa nisy ihany faniriana tamin'ny fotoana ny anarana taty Antananarivo fa no ny fandaram-potoana sy ny antony maro samihafa dia tsy tafiditra tamin'ireny fa amin'izao any ambanivohitra any hoe aleo le talenta any ambanivohitra any no voazina dia amin'izao anisan'ilay manangana fikambanana kely amindronana an'ireo mana-talenta any ambanivohitra any ny tenako amin'izao fotoana izao zarery fa misy ireo mana-talenta any amin'ny faritra any dia izay no mivondrona mba amoazana an'ireny talenta ireny. Mahafinaritra zany aiza le toerana? Any Tamfotsy fa any amin'ny faritra Vakinakaratra. Makasitraka sady ny amin'izay fampiroboroboana ny fanoratana izay raha ritsoratra asa mety ho tadidinao ve hoe nanomboka tamin'ny taona firy ianao no tafiditra tato anatin'ity fanoratana tononkalo ity? Tsy dia tadidiko loatra fa tamin'ny teo amin'ny faha-efatra amby folo taona. Efatra amby folo taona. Topoko tany amin'ny kilasy faha-efatra tany amin'ny ambaratonga faharoa tany. Tamin'izany dia efa nahay nanoratra sy efa nahatsapa hoe hoay tao mpanoratra sa hoe ahoana ny fomba nandraisanao ny tenanao tamin'izany taona efatra ambin'ny folo hoe fa efatra ambin'ny folo taona izany ilay antsoin'ny olona hoe miala sakana? Tsy napoizina fa tao amin'ny sekoly ny anarana dia nikarakara fifaninanana izy mahakasika ny fanentanana ny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia mba nanam-paniriana fotsiny hoe mba tia handray anjara amin'izany nefa zaho mbola tsy nanoratra mbola tsy nisy asa soratra vita dia nomena herinandro moa nanomanana ny sekoly tamin'izay fa mbola tsy nahavita nanoratra mihitsy fa tamin'ny ora farany zay vao tapa-kevitra hoe tia handray anjarany eo dia tonga dia nisy aingam-panahy tonga tao anaty tao nanaitra tonga dia fefakadiny dia vita ilay asa soratra zay vao niteny tany amin'ny tompona andraikitra hoe andray anjara amin'ilay fifaninanana rehefa nandeha moa fifaninanana dia afanitretena ny reharehana fa na dia atao anatin'izany taona izany ary nisy ireo zoky miaraka amin'ny faninana tao fa azoko mifandresena tamin'izay teo moa ny mpampianatra dia niteny hoe efa ao aminao le talenta fa trandrao amin'izay aza patoriana tsy le talenta fa trandrao nanomboka teo amin'izay no nanoratra raha rintsoratra hatramin'izao manoratra tononkalo sombitantara tantara tsehatra tantara foronina efa eo andala mpanomanana fa efa misy asa soratra eritreretina. Mahafinaritra avokoa zany rehetra izany raha ritsoratra fa ndao tohizantsika amin'ny tononkalo ary fandarana dia mangataka tononkalo roa avy hatrany izay. Ny taona mba iriko taona manahoana no irinao mba ho tanteraka amin'ity tantsika ity moa mbola sarotsarotsahona sy ady mangatsika izay tsy mety vita sa mbola lolony sy tia savorovoro
fa ny taona mba iriko ho tona hamerenana ny hasim-pihavanana dia ny malagasy mifandray tanana. Taona manahoana no irino mba hananana mbola te hampanjaka ny fisaraham-bazana sy anaty adimazana? Taona manahoana mbola te hampanjaka ny fitsitokotokona? Fa ny taona mba iriko ninona hitranga dia ity fireneny ity ho lavitry ny fijereny izay saranga. Taona manahoana no irino mba hanjaka mo mbola vela olobaina ireo tia manjakazaka sa ho fananatsamireryreo ireo mihevitra ny tena nefa tafa? Fa ny taona mba iriko amin'ity tany ty dia isika rehetra mahay mifankaty. Taona manahoana no irino mba hiadanana mbola taona hanjakan'izay kasiparana sa famelezam-pandrika tao amin'ny namana? Fa ny taona mba iriko isika mahay miaritra dia izao sy anao mifanohana misarotra. Taona manahoana no irino mba hitoetra mbola teo ho hanjakany fanitrana sy ny etsetra? Vahoaka farahidiny tsy manana tokona fa nonaby mipokona. Fa ny taona izay inoko dia Madagasikara tsy maintsy hoe mandroso na dia mbola nofy raha rintsoratra. Tolombavako, Tompo, tsy angata-java-betsaka ao amin'ity taona ity, tsy angavy zavatra hafa ny foko resatry raha izay fantrako. Io lalana ombako tsy maninona ekena, fa ny any talaoko mba tolory fahendrena hahay anetry tena. Tompo, tsy angata-java-betsaka ao amin'ity taona ity, tsy angavy zavatra hafa ny foko resatry raha izay aram-bato. Io lalana ombako ka tsy maintsy hoe malama, fa ny any talaoko mba tolory fahalalana hahay anao tsara. Amen. Raha rintsoratra. Eny ary raha misepampianatra taranja malagasy izay no vahintsika mbola tanora dia tanora izy ho anao ao amin'ny efatra amin'ny zato teboka roa moa izany tsy mahita anay fa ho any eto amin'ny fahitalavitra cultura dia mahafantatra an'izay hoe ao anatin'ny tanorana kanefa efa tafiditra tanteraka ao amin'izay fanoratana tononkalo izay maro ny zavatra maro ny asa soratra ananany manoratra sy mitantara sy ny sisa izy teo fa ny tononkalo moa no tena abahantsika eto hoe manao miaina an'izany hoe mpampianatra dia miantsa tononkalo manahoana fandraisan'ny ankizy malagasy an'izany hoe tononkalo malagasy zany raha ritsoratra. Le asa fampianarana ny taranja malagasy aloha akoatrany hoe fampitana fahalalana azy sy fanabeazana dia amiko manokana izy tena sady fialamboly. Izao zany rehefa hoe ndeha hampianatra dia tsisy hoe fiferetanaina zany fa ohatrany hoe andeha hiala voly ao anatin'izay asa fampianarana izay. Dia ny mpianatra no anisany ireo sikajy ny olona voalohany indrindra mandray ny asa soratra. Raha misy asa soratra ray dia ny ankizy aloha no misatatra ny voalohany. Dia amin'iny izy zareo mety ohatra zao raha misy diso mampalahelo loatra na arakaraka an'izay. Misy fotoana moa hiatrika fifaninanana dia ny ankizy ihany koa ireo mpianatra izany no anisany satariko amin'izay na mifihetsika sy ny rehetrarehetra dia anisany manampy ireo mpianatra ireo kompatanana manokana ho azy ireo. Fantatry ny ankizy ihany ve izany hoe fanoratana tononkalo zany akoatra ny ampianarana azy any ampianarana tahaka ny zavakanto rehetra ihany ve ny fandraisany azy sa mety mahatsapy izy ireo hoe misy fihavana akoatra ny mahita ny ramose izay mampiaina azy eo mihitsy? Raha ny zavatra tsapako aloha dia nandritra ny fotoana izay nampianarako dia anisany nanomboka ny resy lahatra amin'ny mpianatra. Nanomboka ny resy lahatra amin'ny eo amin'ny resaka tononkalo. Raha hoe resaka hira sy ny dinina aliana azy dia amin'izao efa tsapako fa manomboka mialiana ry zareo amin'izao fotoana izao. Ary misy amin'izy ireo mana-talenta saingy
tsy afaka maneho le talentany dia amin'ny fotoanany koa an'iny a amin'iny any manome sehatra andry zareo rehefa amin'le ora farany alohan'ny ravana iny a dia manome sehatra ny mpianatra andra indray iza ny manana tononkalo a dia misy amin'ireny dia amin'ny fotoana iny a no manatsara manoro lalana andry zareo ihany koa tsy hoe akory hoe efa manana traikefa be amin'le izy ny tena fa amin'ny mampampianatra zay a dia mba manoro hevitra ihany koa a indrindra eo amin'le sehatry ny kanto a dia mitaridalana ihany koa. Manao anandray ny fandrindrana ny atanorana sy ny fampianarana sy ny fanoratana tononkalo raha aritsoratra inona hoe mifameno ireo satria olona ray no mandrafitra azy ianao ihany no manoratra ianao ihany ilay sady mpampianatra ianao ihany ilay sady tanora resahantsika tsy manelingela ny fahatanorana sy ny sisa ny fianakaviana sy ny mety manodidina ve zay hoe fanoratana tononkalo zay raha eo amin'ny resaka hoe fahatanorana dia amin'izao indrindra amin'izao fahatandrona izao no hoe zahana trany a mametraka zavatra tsara ho an'ny taranaka any aoriana tsy hoe rehefa tanora akory dia iliba hoe amin'izao tanora zao no amin'izao fahatanorana izao no anararotina ny tsy tokony atao sy ny zavatra rehetrarehetra fa amin'izao raha tia ametraka tantara tsara ho an'ny taranaka dia asehoten'ny mbola tanora hoe zavatra tsara no apetraka ho an'ny taranaka fitondran-tena tsara sy ny ohatr'izay ary raha eo amin'ny resaka fanoratana amiko tsy manelingela loatra ilay izy satria misy amiko reo misy fotoanany daholy rehefa ao anatin'ny sehatry ny asa tsy isy hoe eo am-panazavana lesona dia iny akory fa hoe tia hanoratra dia fa misy zany ny zavatra tsy maintsy apetraka foana eo anatin'izay fa rehefa tsy ao anatin'le fampianarana rehefa ao an-trano ny olona efa mahafantatra fa misy fotoana tena hoe io fa variana dia tena manoratra mandray ny penina sy ny taratasy dia eo aloha ary rehefa amin'izay fotoana zay dia tsy misy mahazo manelingelina fa aleko ara tonga dia maka hevitra mitokana mihitsy aloha dia manoratra ao anatin'izay tsy maintsy hoe hevitra mitokana ve zany vao manoratra raha ritsoratra sa hoe amin'ny sehatra na ny fotoana hafa manao an'izay ihany marina hoe tsara ilay izy amin'ny fotoana mitokana saingy ny aingam-panahy dia hery tonga ao anatintsika izy io amin'ny fotoana tsy ampoizina ary rehefa tonga izy dia tsy azonao atao io manosika anao ohatry ny hoe manery anao satria hafa mihitsy zany ilay asa soratra tamin'ilay aingam-panahinao tamin'iny fotoana tamin'iny segondra tamin'iny minitra iny hafa mihitsy iny raha amin'izao fotoana izao ohatra no misy aingam-panahy tonga dia raha mbola hanana eritreritra hoe aleo tonga ny an-trano zany soratako na raha arivo zany soratako fa tsy mitovy tsony an'ilay aingam-panahy tamin'ilay vao tonga iny a ny mety voaka n'ilay asa soratra rehefa raha ariva amin'izay fotoana andratako azy hafa mihitsy zany iny ao anatin'izay rehetrarehetra zay andao mba tantara ho anay ny resaka boky ny faniriana ny dingana efa mety vita ihany koa tao anatin'izay fanoratana zay hoe efa mety manangasangany ve ny boky na efa misy ihany koa na inona no azonao lazaina raha eo amin'ny resaka fanontany boky izay moa eto amintsika mbola tena somary olana raha ny ivelany ny resaka mpanoratra zany tena omena sehatra toanana ary tena asa raikitra mihitsy io ho an'ny any ivelany asa raikitra mihitsy io fa eto amintsika somary mbola olana kely zay mpanoratra nefa tsy hoe akory hoe olona hafa be ny mpanoratra na ny poeta fa mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ihany manana ny fahasairanany sy ny ohatr'izay dia raha ho amiko manokana aloha eo amin'izay resaka fanontana boky izay somary mbola sahirakirana kely fa mbola ho avy ny fotoana fa mitambatra fotsiny aloha ny asa soratra fa mitambatra ny asa soratra izay indrindra no ilazako sy ampahafantarako atsika ihany koa hoe tsy voatery tsy maintsy manana boky vao mitondra ny antso eto fa manana tononkalo izay no anisan'ny fepetra hoe ahafahanao miakatra eto dia mitondra ny antsonao tahaka izao ataony raha aritsoratra izao fa andao sika anaraka tononkalo indray ny tononkalo manaraka izay ataoko eto dia miantefa indrindra ho amin'ireo ray aman-dreny sy ny zanaka
indrindra hoan'ny zanaka raha mbola eo dada raha mbola eo neny a dia tiavy tsara arao tsara ny teniny fa mafy zany hoe rehefa tsy etsony ny nenina dada dia izay vao manenina dia mahakasika an'izay fifandraisana eo amin'ray aman-dreny sy zanaka izay a dia izay nandratako azy tia tononkalo vakiako manaraka ety a dia atolotrao manokana ho an'ny dada any ambanivohitra any a tononkalo momba azy tia dia ho atolotra azy satria navita be izy ary inoko fa mbola tena vita be ihany koa. Dadako foana na manao ahoana zay mety ho farim-piainany na mahantra farahidiny malotoloto lamba irony tsy fisihana izay tsy mba nitarainany fa dadako foana iny ka asakasaka izay tsy tia miazy angamba na manao ahoana zay mety ho fihodirany na mainty io na fotsy na koa hoe zarazara na ketro ny atsika izay tsy mba nantsirany fa dadako foana io ka aoka zava-tsara na manao ahoana zay mety hosokajom-bolony nangita io na manga na sola ranoray ny kirim-bolo fotsiny maneho izany tolony fa tiako fantatrao fa dadako angazay na manao ahoana zay mety ho fiteniny na malama vava na koa hoe miakanakana izay mety fandrabiana na tonga izany feriny fa dadako foana io fa raha zay zany tsy mba sakana ka na manao ahoana ny fiainany rehetra dadako foana io ka tsy azoko afindra ny aretanay foana ny fahoriana sy ny etsetra fa hatreto aloha izy ny olombelona hitako mafy indrindra raha ry ny soratra vavak'ilay zanaka dala tompo ifonako eto sady ny vavaka ataoko raha toka be fangataka sy ady varotra aho etona dia mifona satria tsy nahainao tsara anao raha tsy efa voadona mafy tahaka izao sy tsy mahita iantsapazana kanefa kehitriny efa latsaneninao eny tsy mba manana fa mba halaivinamana na androany ihany azany mety aminao ifonako sahady fa ngamba fantatrao fa tsy dia mpivavaka aho satria haiko hainao niditrako taloha ifonako ihany koa izao ilay mafilosy tsy mba lahitra no tenenina rehefa ao an-dakilasy hitanao tsara mantsy izao ilay nanohitra mpanabe ahy rehefa injaina nanatria izy mba hazoko fahendrena sy fahalalana tsara fantatra izy ireo izao mamalivaly ny teny izay lazainy hainy izy ireo rehefa isam-bolana fa matetika antara ny saram-pianarako dia efa fantatra izy ireo fa tsy maintsy lahniko ny vola tamin'ireny fotoana ireny dia ineny no mandamina mitrosa indroa satria tsy tia nijanona nahazo ao mafiloha tao tsarony saiko ineny nitomany rehefa injay voatsy no izato ditran-janany izao voatsapako tokoa fa haino niditrako no natonga azy ilay narary fo dia izao tsy entintsony fa lasa meloha niverina atao tsaiko nianatra nataony talohany andehanany zanako a tsy manandova be isika fa fantatrao tsara ty reninao mahantra fantatrao tsara ny sy latsa miandry atsika mianaraka raha toka lava isika mba faniriako any ampita ianao ry sombiny aiko kanefa mandahatra amin'ny fiainana no zavatra tsy haiko fa ny andro farateniko zanako a menara tsara manana fahendrena asehoy manomboketo fa ianao dia tena zaza miavaka dia izao zanako a azadininy mivavaka dia tapitra ny ainy tompo mifona no ireny dia raha mba sitrakao mba hampitao any amineny fa efa niova olona izanakao eny amin'izao fotoana izao dia efa mezaka ao mandamina fotoana efa tsy tary intsony fa mifomaraina be foana mianatra lesona dia rehefa ny an-dakilasy tsy fanaoko intsony ny miteny ratsy sy mamalivaly vita daholo ny entimody rehetra dia ireo trosanao rehetra efa nalohako ny volany rehefa mizara bilta dia izao ilay tafiditra ao amin'ny telo voalohany
na ireo mpampianatra aza rehefa nampitady sain lobava fa tena niova hony aneny fa ny tena mafimafy rehefa farany volany neny io ny mbola hitako olana fa ny alady manontolo aho efa tseny amin'ny loka fitokonana fa any am-piangonana ny andro izay ananako indrindra raha matahotra tsy adiny korineny indrindra ny mivavaka dia nala fanadinana ao amin'ity taon'ity mba faniriko fotsiny ho tafito izato ity saingy tsy mana-tena hery ny foko re satria ianao malala tompo mba atolory fahendrena hahay anetry tena mba atolory fahalalahana koa hahay anao ny tsara tompo ifonako eto sady ny vavaka nataoko raha toka be fangataka sy niady varitra aho tsy mampaninona fa na dia ray monja aza ny fona mba ho ahy tamin'ny vavako ny angavy isaorako sahady fa tena zava-dehibe zay tsy mampaninona na azy ianao tsy amaly fa ny any talaoko rehefa mba renao ny feoko miangavy dia ampy azy zay fa isaorako sahady misaotra tompo amen raha rintsoratra eny re tafaverina tao anatin'ny resadresaka indray isika miaraka amin'ny raha rintsoratra izay manana tononkalo maromaro inona hoe efa maro ny tononkalo satria tany amin'ny fahaefatra ambin'ny folo taona antany izy dia efa nanomboka nanoratra mandraka kehitriny izy manoratra foana dia nanahoana ny fahatsapana n'izany hoe lasa nay nanoratra lasa manana talenta hony lasa fantatry ny olona lasa tia miseho olona nanova endrika kosa ve raha ritsoratra tao anatin'izay tsy hoe nanova endrika tena le endrika ivelany hoe tarefa na tamin'ny fiaina rehetra ve dia lasa mitandrina lasa mba tantara ho anay ny zavatra mety iainanao ao anatin'izay hoe mampanoratra anao zay amin'ny mampanoratra na mapoeta moa dia averiko foana hoe ny poeta na mpanoratra dia tsy olona hafa izy akory fa mitovy any olona rehetra ihany manana ny fiaina manokany arak'ilay tenin'ny mpandinika ray manao hoe mitafy ny hoditry ny tena mpanoratra ary mitafy ny hoditry ny fiarahamonina ihany koa fa eo anatrehan'izay nefa tsy hoe olona miavaka be manahoana fa no le talenta kely izay mampiavaka zay ngamba mety evahana amin'ny olona tsy dia misy be hoe zavatra miavaka loatra fa misy fahasambarana azy zaraina manokana ve ao anatin'ity fanoratana ity eny tompoko tena misy mihitsy satria rehefa avy manoratra asa soratra ray dia tena ohatrany hoe mahatsapa tena hoe maivana na tsy niainako raha le asa soratra ny soratana dia ohatry mahatsapa ianao hoe tena nisy zavatra navesatra niala tao anaty tao rehefa avy manoratra amin'izay zavatra tao aorinan'ny asa nandritra ny fotoana ny anarina taty Antananarivo moa dia matetika tena alina foana vao matory rehefa avy mianatra dia amin'ilay mbola tsy mahita tory dia matetika ny akamaroany asa soratra tena amin'ny alina daholy ary tena ny misasatsasak'alina na ty boky noetiko eto ty androany ary nampitondraiky lohateny hoe mpivoakalina satria ny boky moa ve zany ty hoentinao ty sa hoe ianao ihany no manana azy io aloha mbola voazahy ihany aloha amin'izao eny tompoko mbola zahy ihany aloha natokako amin'ity fandarana ity ary efa nieritreretiko efa ela izy ity hoe maninona moa zany ny asa soratra tena hoe alina daholo any amin'ny sasak'alina any atambatro reny asa soratra reny dia omeko lohateny hoe mpivoakalina poeta mpivoakalina fa tsy mpamosavy akory nolay aingam-panatonga amin'ny sasatsasak'alina an'izay dia laingam-pananga mba zany le vorondolo manaitra eny ary mahafinaritra avokoa zany rehetra izany ny taona ihany koa vaovao tsara ny mizara zavatra vaovao tsy manana tanjona hoe inona no atao mety tsy olombelona kosa angambe raha tsy manana an'izay tanjona izay efa natsapa vera aritsoratra hoe manana didy eo amin'ny firenena ihany koa amin'ity fanoratana ity mety manana asa soratra makasika an'izay ihany koa ve ianao hoe tena mifono
ho an'ny firenena manokana ny tompoko raha eo amin'izay fanoratana zay a ny asa soratra tokoa dia tena mitananjara tena lehibe eo amin'ny resaka fampandrosoana ny firenena ary anisany ihany koa ny asa soratra fitaovana ray ahatarafana ny zava-nisy teo amin'ny firenena mitahiry ny tantaram-pirenena raha mamaky fotsiny zao tsika mitaraina ny tany nosoratany Andriandraina nisy kajy ny dadabe nosoratany Randriamiadanarivo dia tena asehony hoe zao tokoa le zava-nisy tamin'ny fanjanahantany zao ny ainy amin'ny vahoaka mamaky tsika ny amin'ny vakivakim-piainana dia hitantsika tsara hoe zany no tena iainan'ny tanora amin'izao fotoana izao tsy fahitana asa sy ny eo anatrehan'izay inona aminao ny atao hoe zavakanto ny zavakanto dia tsy izy hoe tsy ilay miala ny mahazatra akory na ihany koa hoe misy miala ny mahazatra fa tsy voatery ho kanto fa ny tena zavakanto eo ihany aloha le hoe manitona sy mambabo na voajerenao fotsiny ary izy dia fahitanao amin'ny endrika ivelany fa ny tena zava-dehibe ihany koa dia ilay ao amin'ny endrika anatiny na le votoatiny zany hoe inona ny afatra tiana pitaina mifono anatra ve zany mifono fanabeazana ve zany tsara mendrika omenan'ny olona ve le izy fa tsy hoe akory hoe manitona ny sofina fotsiny na mahasarika ny maso dia hoe ho kanto foana zay mety amin'izay fotsiny izy mety ahalianan'ny olona fa rehefa tena diniana nefa ny ao anatiny dia tena tsisy fanabeazana fa mety ampananao foana ny olona raha na ohatr'izay azo faritana ve zany hoe tsy zavakanto raha tsy misy fanabeazana ao anatiny misy maromaro ny anjara asan'ny literatiora na ny asa soratra zany dia tsy voatery eo amin'ny fanabeazana ihany fa maro eo ihany koa nefa lay izy mampiala voly tafiditra ao zany ireo anjara asandreo mampiala voly eo ihany koa ny mampianatra ao anatin'ny asa soratra mety misy fampianarana tsy mitovy mantsy le fampianarana sy lay fanabeazana ny fanabeazana dia famolavolana olona ray mba ho tonga olombanina misy fananarana sy ny manoro ny zavatra tokony atao sy ny tokony fampianarana moa dia mizara fahalalana fotsiny eo zany mampiala voly manabe ny mampianatra eo ihany koa mitarika ny olona itolona amin'ny zavatra misy eo anivon'ny firenena na ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina eny manoloana andreny tsindry azo lena tsy rary misy eny amin'ny fiarahamonina dia literatiora nisany mitarika ny olona anatanteraka an'izay ary indrindra mampifandray ihany koa izy ity raha olona raha eo amin'ny sehatra raha any amin'ny fikambanana na ohatr'izay tsy voatery fakafantatra daholo ny mpanoratra sy ny poeta fa ny vao fakafantatra ay ve ty zany ianao zany ihany dia lasa mifandray eo ihany koa mifandray ho azy eo anatrehan'izay dia reny rehetrarehetra reny no mirafitra makanto misy asa soratra hoe tena tsy tianao mihitsy na hoe tena tianao be amin'ny ankapobeny angamba rehefa vokatry ny aingam-panahy dia tena hoe tiako foana satria tena hoe aingam-panahy tena hoe le avy ao anatinao le izy dia tena ohatrany hoe mahatsapy ianao hoe tena hoe zavatra hafa mihitsy rehefa misy asa soratra raha rehefa avy manoratra dia tena ohatrany tsy mino randre zavy eny nanoratra nanana aingam-panahy ohatr'izany avy dia raha ray tsy mampino raindray fa amin'ny ankapobeny aloha dia tena hoe tiako foana rehefa asa soratra fa zany hoe mety misy kosa arakaraka ny mety hoe vampitoana na nytaona na noratako mety hoe tany amin'ny mpanomboana mety mbola lay somary tsotsotra tsy dia mbola nisy fiangaliana be firy eny ary ndao isika hivelatra kely any amin'ny resaka fianakaviana hoe nanahoana nandraisan'ny fianakaviana andraharitsoratra ary le fa lasa izao endrika izao mihitsy no hita hoe lasa nanoratra ny zanako nanolotra tononkalo manokana ho an'ny rainao moa ianao teo hoe izay nahatsapany zany hoe masarobidiny adidy vitan'ny ray zany nanahoana kosa ny tona ny verina tany aminao hoe mba adaladala kely ve ozy ny fianakaviana sa hoe mety tsapan'izy ireo hoe lasa ny matotra le famatorana angamby ny
na tsy mpanoratra raha efa talenta tsy talenta fa mezaka ao matotra eo amin'ny fiainana le matotra moa dia tsy hoe be tsy miteny akorina hoe tsy mba mitsiky mihitsy fa tompona andraikitra eo amin'ny zavatra ray izay ankinina aminao dia inona tsy mpanoratra raha ho an'ny olona rehetrarehetra dia tokony hanana an'izay a famatorana izay reo fandraisan'ny fianakaviany nisany mba mety mampirere kely an'zareo angamba izay mba misy poeta atao amin'ny fianakaviana ary matetika moa rehefa ohatra hoe misy fetim-pianakaviana na ohatra izany a dia miantsatonikaly foana miantsatonikaly na arakaraka an'izay dia manentana foana moa zareo tohizatrany mba ny sora segondra mandrakizay ianao tsy maintsy ho avy marina tokoa moa zany kay fa hotojo ny tena tianao ianao hoe dia amin'izay fotoana izay voafafamora foana ny lasantsika rehetra dia tsy tiana hotsaroana ny fiarahana ny toetra teo aparafaranao kanefa raha mba mety aneso ray segondra mandrakizay ianao dia hivereny toerana le fipetrahantsika dia le daty nokaloina tsy ho adinoina no danao daty vaovao daty vaovaonao isy le olo tianao sambatra ianareo kanefa raha mba mety aneso ray segondra mandrakizay ianao dia tsarovy indray mitompony tsara izay mba vitako izay vo adinoy satrinao andalo lalana falehantsika dia ho takonanao dia tongo-baovao le dia tongotry iny tsy ho hitanao intsony voafafanao ny lasako kanefa raha mba mety aneso ray segondra mandrakizay ianao dia alay fisary an-tsaina ny tongontsika roa ny ray lalana fahiny rehefa vita izay tsy manino fafao raha mba mety ry raha avako hitalaoka ianao tsy maintsy ianao sambatra amin'ny fiainana vaovao fa ilay sariko any re aza mba fafana aza mba fafana na tsy ho jereny intsony aza kanefa raha mba mety aneso ray segondra mandrakizay ianao dia mba mbanjiny farany alohan'ny andro vitanao azy aneso ray segondra mandrakizay ianao dia mba hateromora eo andoha aparafaraka eo ilay sary rovitryvotro mba aneso ray segondra mandrakizay ianao dia mba mbanjiny fara ilay evitranoko sina sady moana fa ao n-tandindoko miandry anao raha avako mba aneso ray segondra mandrakizay ianao hitondranao rozy mavy eo andoha pasaka eo mba hinoko tsara fefa tsy mila intsony ianao mba aneso ray segondra mandrakizay ianao dia mba tsofy rano handray mpiadanana hitino fodivovoka mba aneso ray segondra mandrakizay ianao hisentonao farany raha rintsoratra ho anao irery inoko fa salamay tsara ianao zao any etam-pamakiny ty taratasy ty fa zaho manoratra dia sarotra lazaina nefa ho tantaraiko ihany ka mba miangavy a vakio hatramin'ny farany raha tsoka sitraka aho 3 taona izao no nandaozan'ity foky ilay tena tsy azy saingy aho tsy te hampatsiahany andro mary azy fa ny fonao angamba efa tofoka sy leo ka tsy te hanokana segondra amerenana any ambonina na izay tokantranon'olona amin'izay tokantranon-drafilasy ilay olona mpamadika ino kosa angamba fa sarotra aminao ny tsy hanokana segondra akana sary an-tsaina ilay tokantranoko ato tokantrano sambatra vady be fitiavana zaza mampifaly sy vola be mampiadana tsy ho laviko ny eritreritrao fa iretsy roa farany no ekeny saiko ho tena zava-misy saingy zaza laka tsy sitraky ny rainy vavy kely ny azy no nirino voalohany saingy izao moa na dia tsy zany loatra fangamba no izy tsy dia nanahaka ka everino tsy zanany tsaroko ianao ny teny fa nyriko aky malala raha mbala kely no sombonay tsika roa voaloha dia avy eo roany molotra ao ny androko
ka mbola rahanao fina ny sandriko ankiroa. Tsarako hatramin'izao satria tsy nisy fitohizany mamy tamin'ireny, satria ireny orokao ireny ankehitriny lasa fery ny latsa tsisy fara sy ny fanesoana entiny. Dia ilay hoe tokantrano sambatra no diventiny angamba ny ranomasinao ka nivongana ho tody tsy ahita-panefitra na aza mandefitra saingy lavitra ny rariny. Dia ilay vady be fitiavana za tsy dia hitantara ny latsa ataony mamany fa ny azo no efa kolotsain'ireo zanan'olovaina avy amin'ny rainy tsy maintsy mampirafy. Raha toka tsy matanty dia mahazo miala ono satria tsy ampafiry ny vinanto hatramin'izay no mba miseho amin'ilay nefa ilay andefy mandry mba nataoko fitarainana alina fodiana sy efa mamilava mivonona ny amony sy tabataba amoaka teny ratsy manindro nato fo. Afenao taloha efa atelony zao no tsy nisy ray mpianakaviana ny tokantranonay. Raha ho avy eo indray dia isolakanjo fotsiny ataony reko mihitsy ny fofon-dranomanitra tsy ananany ato an-trano. Avy eo mbola mandainga fa hoe misy asa maika atao any amin'ny faritra ka tsy maintsy anaingo izao. Dia tsy mihinana sakafo fa aleo ny mividy lafo any ivelany any. Afenao niaritra ny kizitizitindavako, afenao ilay zatra kitozatoza lava, tsaroka ianao nanala ny kaka tato ambavako. Mahery loatra ankehitriny ny todiny fitiavanao ny laozako fahiny, tsy mba asiako vidiny. Mahery loatra ankehitriny ny todiny fonao noratraiko tamin'iny, tsy nisy mpanasitrana. Nanolatra ny foko ny antsin-dranomasonao ny amp'izao teny izao. Sainga aho mantra dia tsy nety taminao, tsy afaka hita ireo mikasoka anaty paosina raha izay kirintsana ariariko. Misaotra anao andramiko fa tsy sahazany amin'ny raha tanao ny raha izaiko mahavimavo kendrika. Eny aho manaiky ny teny indrainao. Tsy mila olona mantra sy fadiranovana ny fianakavianay fa aza miseho milay misavosavika tsaranga tsy atonona amin'ny tena ity tsy elasa mihitsy no mendrika ovinatiko fa manana fampianarana. Tsy mivavy tokako avy no velomilamy izay asa fampianarana tsy ampiada anazy akory. Mbola lavitra lany antsoina hoe olona ambony fa ny tena tiako ny zanako mipanana no sady tsarabika izay ihany no mety amintsika. Tsy izao no mendrika ao anjanany sady ny apyrokalika. Tadidiko ianao ilay nitomany ny ampy izao teny izao. Eny aoko izao izao sy ny fitiavako miampy ny fatrako. Eny ekeko adalako izao tianao ny tianao kanefa tsy tokony ho any ny atefa fa ny atefa tefa foana kanefa kosa inoko fa mbola antaona veloma mandram-peona raha mbola eo isika. Sao sisa mifona no ireny. Eny ao manaiky ny tody ny fititsy mba nanatsiny. Eny manaiky ny tody ny fijalianao tamin'iny. Eny misaotra anao namaky zato taratasiko, misaotra anao nindramiko. Eny tsy angataka aminao ilay tsodrany tsy mba azoko ny amin'ny tokantranonay. Eny tsy angata-pamerenana ny amin'ny fiarahantsika. Veloma mandram-piona raha mbola eo antsika. Efinoko angamba fa tsy mila intsony ianao. Asa mbola ty fa ny any talaoko mangata-bavaka anorinanay mianaka fiainam-baovao. Raha ary tsoratra
eny ary teneniko anao vetivety hoe tany anaty fiara fitateram-bahoaka teny Analakely teny hono no nanoratany raha aritsoratra niny tononkalo iny izay voasoratra ato anatin'ity fitahirizany ny asa sorany ity moa fa ny fotoana manapetra manantena ny mbola eo amin'ny raha aritsoratra izahay toizantsika manaraka ny fivahiniana dia manantsena ny boky ihany koa izay tsy ho ela fa mialohan'ny fandaozantsika inoko hoe manana teny nafatra kely omena ny mpanaraka sy ny mpijery ny fandaharana ianao. Eny tompoko dia makasitraka indrindra ny Cultura TV nandray ny tenako nanome sehatra ahafahako mba maneho ny talenta eto dia makasitraka ny nareo teknisiana ihany koa izay nanampy tao anatin'ny fanatodisana izany. Tsy adino nareo mpakafy rehetra na tany amin'ny onjam-peo izany na teto amin'ny fahitalavitra dia makasitraka indrindra. Afatra kely angamba hoe anao izay manana talenta dia fo azo. Aza velatory ilay talenta ao anaty fa tsy misy asa soratra hoe tonga dia ho tsara be avy hatrany fa miainga tsikelikely ary mety tsara arakaraka an'izay anohizanao azy io. Mandra-piona ary dia mandra-piona indray ary. Metraka ny veloma mandra-pitafa ho amintsika rehetra ho anao amin'ny 400 teboka roa sy ho anao teto amin'ny fahitalavitra Cultura amin'ny manaraka indray fotoanantsika mitondra endrika poezy vaovao foana izay no tanjona ary aza adinoina hoe ny teny dia anisany mampifandray antsika ary anisan'izany indrindra ny fanindrandrana izao antson'ireo poeta izao hitondrana aminao ny hatsaram-piainana sy ny mety ho jalim-piainana ihany koa misy eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny izay no ela izay no foiara fa dia mametraka ny mandra-pitafa fa ny tenanay no andahoanao fa ny fandaharana miaraka amin'ny Cultura dia miaraka aminao eto foana dia aza misaraka aminay mankasitraka nanome asina sy nanome sofina izao fandaharana izao. Miramanitra manome fotoananao amin'ny manaraka indray velomary. Nofiriko tanteraka any aoriana any ala mety lasa ho minisitra mba jereo ihany le tsy ireo gasy farakisitra satria dia marobe ireo mbola anaty lesitry ny fahantrana lala. Any aoriana any ala azo toerana ambony mba handriany ihany le tsy toy ny teny gasy tony satria dia rofina amin'goho ny teny vary masaky ny vahoaka malagasy mamoaka teny ratsy. Any aoriana any ala mety tsy hijaly zany mba hatoany ihany le tsy ireo mpitrongy anaty tany fa aza vela hiapatrapatrany no sarangany ambany. Any aoriana any ala ho dokotera idoladola mba hatsapo ihany le sy ireo gasy tsy avam-bola fa tsy vitsy akorany ireo mamono ny ora fahasambarany noho ny tsy fananany. Any aoriana any ala ho mpitsara ny taranaka mba hampiasao ihany le tsy ilay mizany ireo tsy miangatra fa tsy ny ambany ihany no matetiky voazanaky lalàna ho filamatra. Any aoriana any ala ho begalohany tondra basy ny fanararota-pahefana lesy tsy sahaza ho any gasy fa niza olon-dratsy dia lalàna no ampiaro faoka kosa tsy ny gafy. Any aoriana any ala ho mpampianatra tsy laitra aza ambanina zany le tsy ireo tsy manana solaitra fa ataovy zava-dehibe fa tsy mpampianatra fotsiny ala fa sady mpanabe ny taranaka ho avy. Any aoriana any ala ho mpanakanto be mpafantatra aza riana mihitsy le tsy irony angano sy akamantatra fa ireny no fitaratra fa hananantsika raha ny kolotsaina maro fa tsy ny hoe zava-mifangaro avy any velany amin'ny foana. Any aoriana any ala hitety zao tontolo zao aza vela irery le sy ditany ny lalaovanao fa aoko tonga saina hoe any atalavitra any misy tanindrazako voasimbasimban'olona. Any aoriana any ala hano fianarana ny ampita mba etomody aty le sy anasony timbitsika fa tsy hoe ny any andafindrika any foana ny mendrika ahy fa miilanao zahay. Any aoriana any ala raha isafidy olo-tiana aza atao ambany zavatra le tsy ilay fanatsy azo ariana fa io no maha olombelona raha te olombanina dia any aoriana any ala ho mpitondra firenena aza mpiarina amin'ny gasy le tsy ny teny hoe fitiavan-tena raha reny soratra.